eno tsara efa ampy isika ao amin'Andriamanitra feno fahafenona ao anatintsika fa matoa isika mbola mahatsiaro banga foana dia efa tsy ilay zavatra mampitombo sy mampivelatra ilay efa fahafenona ao anatintsika intsony no ezahantsika tifozina isan'andro fa efa te hivoaka ny ivelan'Andriamanitra miompefy kanefa iny ivelan'ny valy iny ilay tsy mba maharitra, iny ilay tsy mampirehatra, iny ilay mora aloha, iny ilay mampizotra makany amin'ny fiangonana fahafatesana séparation avec Dieu ary mamonjy kelikely ilay fahafenona efa napetraka Andriamanitra tao anatintsika satria tsy mifanaraka aminy. Ianao ihany no te hampiditra ireo hita amin'ny masonao sy ren'ny sofinao makao anatinao. Any ka lasa mampikorotana anao satria tsy mifanaraka amin'ilay antom-pisianao. Tsy tanjatsaina ny voalohany fa ny natiora miova, olona ara-novo tonga olona ara-panahy. Olona ara-panahy tsy mitsingevangevana fotsiny fa olona ara-panahy consciente fa Andriamanitra no mitondra ny fiainany. Rehefa Andriamanitra no mitondra ny fiainanao dia milamina ianao. Rehefa Andriamanitra no mitondra fiainana dia milamina isika satria isika mihitsy no mila milamina mba hampitony sy hampisy endrika ny manodidina antsika. Ny fanahy masina no manome kapasité, habilité, manome force manaovana ny tokony ataona tsy. Raha fahaizana maro no mahay lavitra fa ny mampiavaka anao amin'ny rehetra dia satria voatokana ianao ho fanjakam-pisorona aman'Andriamanitra. Misy mitondra sy mitantana ny endry fiainanao masina ny ianao miavaka ny ianao